Manatitra ny onja pozitiva ny toetrandro tsirairay avy any dia misaotra anao mbola manaraka eto amin'ny pejy Ako Info. Karoja ela soa no manatrika anao eto satria ela tsika izay tsy mifankahita. Misy ihany koa maro mangataka hoe tsy mahasahy miseho tarehy, tsy fantatra le ramatoa fa le feo ihany ny fantatra. Amin'ireo zavatra nozaraiko teto tokony mba efa tafakatra ambonimbony kosa ny connaissance ny mpanaraka anahy eto, tokony efa mahafantatra anahy. Mbola tsy zatra le zavatra zarainy eto, mety mbola somary matoritory ara-panay. Donc tsy tonga any an-tsaina le hoe ndao mba cherchena kely hoe tadiavina kely any ambany any, sao de mba hita any ambanimbany any ny endriky ty olona miteny tia. Mo iresaka ihany koa le rituel farany navokako satria tsisy misy betsaka tsy nahazo azy iny, misy manao azy isanandro. Zavatra tsy ohatran'izay nanazavana azy tia misy vidéo zay paritaka amizao fotoana zao vidéo ao amin'ny page zay ny vidéo nipublieko teto mikasika resaka fivavahana zay izy tsy koresahana kely izy ty. Ny zavatra zaraiko eto aloha dia tsy angatahako na anaovako forcé olona hoe arao na mialamy voaha atao amin'ny fiangonanareo, atao amin'ny fivavahanareo dia manaraha ny tenako. Tsy maniraka olona andeha hiala amin'ny croyance zay anana, na de mamerimberina zaho hoe croyance limitante. Ny olona samy manana ny choix-ny, samy manana ny destin, samy manana ny mission de vie-ny. Raha mission de vie anareo any amizay resaka finoana, fivavahana zay arahanareo, anareo zay fa tsy misy idirako fa za kosa mahapejy an'ity pejy noforoniko, mahampanao fikarohana, mahampanao mpanao gazety ay dia tiako ny mikaroka, ary mikaroka zay zavatra tsy misy mahafantatra, mikaroka ireo zavatra tsy resahan'olona. Resahako sy zaraiko eto tsy ho hitanareo any ambadika any. Ka ny zavatra zaraiko eto zany aminao zay manaraka, zay manao commentaire, aro azavaiko kely anareo zay miteny hoe boky nafangarongarony vakinao avy tany ambadika. Raha ohatra ka mbola tsy nanaraka zay zavatra zaraiko any, aza malaky miteny io vava io ny fikarohana nataoko za tsy mamaky boky, za tsy manaraka réseaux sociaux. Nareo mahita ngambany fa tsy indraindray no mipuba eto. Mangataka nareo any amin'ny message privé, any amin'ny WhatsApp hoe manina zay le zavatra zarainao ohatrany tsy misy vaovao tatoato. Inona ny antony? Satria za manana mission de vie ako, anareo manana mission de vie anareo tsirairay avy, ka ny izarako eto akory tsy azahoako abonné na azahoako vue, fa raha zay ny zavatra faniriko isanandro mipiba eto, ary fantako ny zavatra ho publiena eto azahoako mpanaraka. Isuffit fotsiny hoe ampidibidiniko reto akanjoko reto dia mipoipoitra ny zay zavatra tsy hitanareo maso any, mitangorona eto daholo ny olona rehetra, ary ahazo vue, partage betsaka. Ny lalana nalehako nitongavako amizao toerana zao ao amin'ny resaka spiritualité lava. Misy anareo mangataka resaka voyage astral. Ny voyage astral azavaiko aza malaky amizay aloha raha tsy mahafehy ny énergie, ny équilibre énergétique, raha tsy mahafehy ny visualisation, tsy mahafehy ny imagination, tsy mahafehy ny méditation, ny respiration, tsy relaxation akory ny fanaovana voyage mental sy fanaovana voyage astral. Ka za aloha tsy aniraka olona hoe andana manao voyage astral fa mety le izy fa miankina amin'ny fréquence fatokisa-tena io tenako zao ao anatin'izany voyage astral zany efa saika passer l'arme gauche amin'ny fanaovana an'izay. Zay ny tenenako hoe tsika tsy mitovy. Za mampanao gazety ay tia audace, tiako ny zavatra, tiako ny danger, tia mikasikasika danger, tia mikaroka zavatra tsy fahitan'olona any no fahitako ny lesona connaissance universelle zay zaraiko aminareo. Ny voyage astral sy ny voyage mental de natao hazahoana connaissance universelle.
mba tia metraka fanontaniana aiza moa fiatreretanareo ny azahoan'ireo vazaha rehetrarehetra manaparitaka fa haizana sy tantarareo. Moa ve namaky boky tany izy tsia any amin'ny fanaovana voyage astral, voyage mental, fanaovana méditation, visualisation. Ao anatin'ny méditation pleine conscience no afahandry zareo manao an'izay zavatra zay. Iverenako kely resaka fivavahana teo, itia misy prophète ozy izy ny tenany. Misy prophète anankiray tia azoko anao ito, David Howard ny anarany, avy any Kenya izy ity prophète, pasteur, prophète, mpaminany, tsy haiko sy antsona azy, fa zay fiantsony tenany azy, sy fiantsony mpanaraka azy. Misy publication publieko teto tamin'ny début 2025 tany hoany, tamin'izay fotoana zay nisy accident nahatapana tongotra. Zany hoe tamin'izay fotoana zay ny tongotra efa saika avadika vy satria potika tsisy voilà potika zany dia saika hoe vy no hitazomana an'ilay tongotra. Tamin'izany zay fotoana zay moa amin'ny fitiavako adrénaline de za ihany no manifester an'ilay accident mba ahafahako miditra ao anatin'ny voyage astral conscient, zany hoe en tant que là dans le corps matériel iainako tia no idirako anatin'ny voyage astral fa tsy inconscient izay ataontsika isan'andro isan'alina tia manao voyage astral isika. Nataoko conscient le izy dia rehefa tany amin'ny hôpital, mbola ao le vidéo afaka jerevanareo rehefa tany amin'ny hôpital saika ho atao opération de ho asiana vy ny tongotra fa saingy tamin'izany fotoana zany moa nataoko exprès hitsapako ny heriko hoe manana hery ve se régénérer tokoa ve cellule ny olombelona dia notsapaiko izy amin'izay fotoana zay dia ny vidéo ao dia ao zany tantaran'le izy eo fa dia nivoaka ny andron'iny ihany tsy nisy opération natao, tsy nisy fanafody nomena fanafody moa fa tsy niraisiko fa nivoaka avy tany amin'ny hôpital de nanao niazakazaka de nanao sport. Dia ity olona anankiray ity prophète anankiray ity dia ny mpanaraka azy ihany no pays ny rehetrarehetra ny voyage ny diany any Italie andia anao opération tongotra ny genou no marary. Prophète izy mpivavaka izy mpametra tanany izy mpanao délivrance izy naverimberiko eto na ho any am-piangonany ianao na ho aiza ianao na ho any amin'ny dadarabe ianao rehefa ambany ny fréquence en vain le zavatra ataonao. Na ho any am-piangonana na nala devolon'izy ianao na inona milaza anao hoe ho prophète ianao ka tsy misy ambany le fréquence ici zany amin'ity fiainana ty dia juste problème de fréquence. Fa tsy misy problème ny vatanao na ny atsaratarenao na ny inona fa problème de fréquence, problème d'énergie, problème d'onde. Zay no miasa eto ambonin'ny tany ka raha tsy misy an'izay na dia ninona ny am-piangonana tsy hisy zavatra ho azonao na hivavaka androalika ianao na ny lohanao ny atotonganao amin'ny tany de ny tongotra ny ambony satria tsy mamaly anao Jesosy na hoe tianao loatra Jesosy ho vizaka fotsiny ianao fa raha mbola ambany ny fréquence-nao de miala teo de andana mipetraka de andana mandiny tena aloha fa tsy ohatran'izay no atao hoe fiainana anatin'ity galactique anatin'ity atmosphère iainantsika ity. Ny tiako tenenina amin'izany dia fa navoakako foana moa matetika hoe raha hivavaka ao mety aminao c'est bien pour vous mais les mots mivoaka ny vava il faut que ce soit positive. Ilay fihetsika langage corporel mifanaraka mots mivoaka amin'ny vava les actions zay. Lay langage conscient na langage inconscient na subconscient dia mila positive ihany koa mifanaraka amin'ny âme sy ny corps de zay le alignement ilaina. Tiako tenena amin'izany dia ny lalana nodiaviko dia lavidavitra. Faut zay tonga amin'izao toerana misy azy ao je manipule ce que je veux avec ni mental quoi, avec ma bouche et avec mes mains.
zavatra kitiany ty tanako tia azoko anaovana zay tiako anaovana azy any amin'ny toerana alavitra be any any amin'ny toerana zay toerana alehako ary ao anatiny zany soin énergétique zany ho any olona zay betsaka be tsy mahafantatra azy betsaka be manontany an'izay mila mahafehy ny mentalisme mila mahafehy ny télépathie mila mahafehy ny énergie positive ao anaty sy ny aty ivelany sans avoir besoin ny apiasa ny matière izay ao anaty. Tiako tenena amizay de le mikikikitra hazo, le mampiasa vato, le mampiasa an'izay, ianao de afaka manao amizay ihany koa. Mahavita an'izay ihany koa ianao raha ainao mikolokolo an'io tenanao io, ainao mikolokolo an'io lohanao, mentalinao io, ny inconscientanao, subconscientanao dia tsy mila an'izany zavatra rehetra zany. Nanao mo fomba fiasan'ireo Égypte antique na ireo gasy antique na ireo indo antique na ireo ny Asie mo tsy de ampidiry koa satria jusqu'à maintenant zareo mbola mitazona an'izay fahaizana zay fa manahoana ny nataon'ireo égyptienne ny bata ireo vato be nanamboarana ny pyramide nanahoana ny fomba nataon'ireo égyptienne ny tsabo ny olona avy aizany ny avy an'le hoe église avy aizany ny avy an'le hoe fiangonana. Ny fiangonana de tsy natao hivavahana taloha fa fitsaboana. Ny cloche de 432 Hz taloha, cloche, le son, ny cloche no manasitrana ny olona. Son, no namoronana an'izao tontolo zao ny son ihany koa no manasitrana. Avy aiza le vava le avoakatsika hoe mihira le olona dia mahavaky vera. Mangina fa tady avaky vera le feonao. Mahavaky zavatra ny feo. Manasitrana ny feo, manimba ny feo. Io feo mivoaka aminao io dia fréquence. Onde. Izay mivoaka avy ato, tratran'ilay azon'ilay fisintomana rivotra de mivoaka son. Io feonao io ao anatin'ny corde vocale ka fréquence. Inona mahatonga an'ireo mpihira na ireo olona manana aingam-panahy toa an'ireo olona manao sary hosodoko na ohatrohatran'izay manana inspiration sy imagination kokoa par rapport ny olona tsotra. Ny olona manana aingam-panahy dia misokatra naturellement ny maso-panahy zany hoe tout ce qui est spirituel ka amin'ny fifoazan'izay dia mandeka milamina tsara ny corde vocale ny feo ny son ny onde manaraka niny satria amin'iny ihany koa réside lay émotion mahazo atsika izay foroniny tsinay avy any anatin'ny kibo izay miakatra amin'iny ka miresida eto mahatonga anao somary sorena mahatonga anao somary bloqué na somary sarotsarotra ianao mirespirer rehefa tena ambony ny stress rehefa tena ambony ny alahelo. Dikan'izay dia ianao mijery anahy io dia manana zay capacité zay. Ianao manaraka anahy io dia afaka manao manipuler zay tianao ao anatiny abakabaka ao avy amin'ny alalan'ny corde vocale, avy amin'ny alalan'ny énergie zay ao anatin'ny tanana, avy amin'ny alalan'ny heriny mentale. Dia amaranako anazy satria izy io matetetika eto satria mety mahafalifaly anareo mahita ana, mety ho titinareo mahita ana, mety ho tonga aingana kokoa any aminareo le zavatra zaraina dia matetetika zany ho hitanareo eto. Mikasika an'ilay rituel farany teo za betsaka be nanoratra taty amiko satria tsy azon'izy ireo ny fanaovana azy. Izy iny dia rituel d'urgence, le rituel d'abondance na rituel de matérialisation d'argent d'urgence. Zany hoe manokatra n'ilay varavarana izay mihidy. Zay mahatonga an'le hoe daty naterahana no nampiasaina miaraka amin'le anarana tsy valapatra be am'izay fa na inona le izy natao 3 jours et 3 nuits. Les 3 jours et 3 nuits zavatra vaovao amin'ny inconscientique le hoe andehanao purification ny daty naterahana. Na ianareo nandray an'izay mety somary sceptique kely hoe inona ndray zany.
Ka raha vaovao aminy io tsy maintsy mila fahazarana izy. Ny ankoatran'izao mila répétition, mila miverimberina zavatra eo aminy. Ny 3 jours et 3 nuits dia ny alignement, l'esprit, le corps et l'esprit, l'âme qui réside dans nos corps, et les pieds. Les pieds am'le ancrage, am'le connexion amy tany satria ny esprit ny tany no manome ny harena, manome ny abondance atsika de ny esprit ny tany en bas comme en haut. Zany hoe io tany io misy tany any ambony. Ny tia tany tahaka ny any an-danitra dia avy amin'ny alalan'io tany io le connexion an'le esprit sy ny tongotra alignement avy amin'izay no mahatonga azy mangataka amin'ny énergie ny tany tsika satria ny énergie ny tany ny tompony matériel. Matériel dia ao anatin'ny atmosfera amin'ny tany sy amin'ny habaka no azahoantsika azy. Ka zay mahatonga an'le hoe 3 jours et 3 nuits, mahatonga an'le hoe alignement. Dia le 3 jours et 3 nuits mahavaovao azy zay dia mamorona izy androany aloha manao an'le izy de mahita an'ireo énergie ny tany avy amin'ny sira sy ny énergie ny rano dia fantatry ny inconscientanao zay hoe misy blocage tokony isorina satria tony zavatra teny dia mikasika ny blocage fanisorana ny sakana. Donc amin'ny faharoan'ny fotoana izy efa manomboka zatra satria am'le maha 3 nuits 3 jours 3 nuits azy iny dia amin'ny alina iny lianao matory manao ny mitraité an'le zavatra nataonao tontolon'andro izy. Raha napetraka ao maraina lay rano misira miaraka amin'ny daty nateranao dia mitraité an'iny ny subconscientanao amin'ny alina manokatra ny varavarana ny vavahady dia manatanteraky izy soit le jour même na soit amin'ny 2e jour na amin'ny 3e jour. Fa kosa aza adino ny manao ny lâcher prise. Ny lâcher prise dia tsy ohatran'ny azavay ny coach sy ny tariny mandehandeha eny hoe mila manao méditation de ny tanana maso akimpy, pas du tout. Ny atao hoe lâcher prise rehefa vita ny demande nataonao ny manifestation na ny matérialisation nataonao dia on oublie tout. Tsy mieritreritra ny intsony. Tsy anjaranao tsony iny fa anjaran'ny univers. Ina moa mahatonga ny rituel natao. Amin'ny nanaovantsika ny rituel iny de toy ny hoe mandeha retirer vola énergétiquement ianao satria aza adino fa ny ataontsika eto anatin'ny visible dia ataontsika ao anatin'ny invisible. Ny fiainana iainantsika ao anatin'ny matériel dia iainantsika ao anatin'ny antimatière izy aloha, immatière izy aloha zay vao mivadika matière. Donc toy ny mandeha retirer vola ao amin'ny invisible ianao zany hoe énergétiquement. Iny montant zay irinao nangatanao tam'izay nataonao iny tao no retirenao ary ny code sy ny carte bleue ampiasainao dia ro matière ampiasainao ny vera nasinao ipurifienao ny date de naissance nao sy ny anaranao ary ny gratitude na ny mot azahoanao n'iny vola iny dia zay mot mivoaka avy aty am-bavanao satria manome baiko ianao anao iny vola iny mi-appartenir anao iny tsy maka zavatra tsy maniry zavatra tsy ho azontsika zany tsika olombelona fa matotsika mi-imaginer an'le izy on peut l'atteindre. Matoa tafiditra ao an-tsaitsika izy tsy fa atsika izy zay. Matoa izy any an-tsain'olona tsy atsika izy zay fa matoa izy tonga ao an-tsaitsika dia atsika izy ny dikan'izay. Zay midika hoe tsy tokony hisy tahotra, tsy tokony hisy peur ao anatinao mangataka an'iny. Fa miankina am'ilay fréquencenao, miankina am'ilay vavana avoakanao teo fa soyez fotsiny positive rehefa manao an'le izy rehefa vita le fangatahana dia adinoy. Misy an'le niteneniko moa hoe ataovy eo anatin'ny poketra lay vola rehefa vita daholo lay zavatra natao iny dia lay vola ao anatin'ny poketra tsy hoe arina na odorana na atao inona fa apetraka ao anaty poketra kosa iny reo olona mba i-attirer ny namany. L'énergie attire l'énergie semblable à soi. Tsy maintsy ny vola iny raha ataonao 50 000 ariary ao na ataontsika hoe 25 000 ariary de tsy maintsy manitona an'iny izy. Mahavoasitina 25 izy dia mitombo indray izy satria ohatran'izay ny
inconscient sy subconscient miakatra izy avy ety ambany izy miakatra any ambony apetraka ao iny dia adinoinao hoe misy vola ao anatin'ny poketranao dia iny no mitarika ny sasany anatonanao zany hoe 3 jours 3 nuits tapitra le 3 jours 3 nuits dia avoaka tao le papier arina ny amin'ny toilette le rano dia séchena le papier dia brûlena izy avy eo. Donc zay aloha ny anio fa manaraka ho avy eto dia iresaka zavatra afandraitsika fa ela tsy hita dia mba manao kokoa anareo hoe mbola velona mbola eto tsara mbola mirijarija tsara dia manome fotoana anao indray manaraka dia pe amour à tous dia manaraka indray veloma tompoko.